mankasitraka anao tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy manolotra ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao asaina mpanajany ianao anaraka izany hatramin'ny farany famelohany idirantsika amin'ireo antsipriam-baovao dia indro aroso aminao avy hatrany ireo lohateny manao ny ezaka ampianana ny tany famirena kely koa ny fonja ny moramanga nametraka tetika safana mamatsy fanafody ireo faritra sarodalana amin'ny alalan'ny drone ny faritra vatovavy afapo amin'ny fanondrana tanimbary ny tantsaha hiditra amin'ny fambolena faharoa ao amin'ny lema kibamangoky araka nefa fantatsika dia nankalazaina nandritra ny roa andro tao amin'ny distrika ny Morondava faritra Menabe ny andro iraisam-pirenena ho an'ny karazan-javamananaina ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana ary ny andro maneran-tany ho an'ny ady amin'ny fahagazana sy ny haitany nisy antony manokana no nisafidianana ny faritra Menabe nankalazana ireo lanonana telo sosina ireo ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana alovain-jafy tetsekilan'izay tena namafy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara fa tokony amafisina ny ady amin'ny doro ala sy ny doro tanety eto amintsika andao iverenantsika izay vaovao izay entiny Ketary Vilayo amin'ny sary ny aja razafy ny piasa faritra manan-karena amin'ny zavaboary Menabe raha tsy laza ny ale de baobab vala zavaboary de ritemite makay Menabe antimena ary ireo alamaiky sy ny alahongo saingy miana mivantana ny fiovany ny toetrandro nefa ny faritra mena ny rena voajanahary miasimba ihany koa ny tontolo iainana antony savidanina ny teto amin'ny faritra Menabe nankalazana ny lanonana telo sosina momba ny tontolo iainana mba hampitsahivina ny tsirairay ny andraikitra amin'ny fanarenana izany noho izay fiovany toetrandro zay noho ny fahampiten'ny tontolo iainana dia simba koa ny famokarana ka isan'izay ny fahasimban'ny dabara ao anatin'izay ny fahampiten'ny orinasa maro raha tsy laza antsika ny siranana ny akomen ny pêcherie du Menabe rehefa potika ireo orinasa ireo dia ny fatra tsy tany amin'ny valan-javaboary ny vahoaka ny Menabe sy ireo mpifindramonana nanimba ny valan-javaboary noho izany dia mila fanarenana ny valan-javaboary eto Madagasikara amin'ny centre national dia mazava ny zava-misy satria miamahazo vana ny haitany sy ny kere any atsimo ka mifindra-monina ny mponina mifindra mandeha tia Menabe ao anatin'izay dia hanitatra faritra rovana isika hamerina amin'ny laony ny ala simba hiaro ny alahonko sy ny tontolo marefo hiady amin'ny fandotoana rehetra hanamafy ny fitantanana ifotony ary ampiditra ny fiarovana ny karazan-javamananaina ao anatin'ny politika rehetra momba ny fandrosoana ny famolavolana lalàna ahafana manangana rafitra antsoina hoe polisin'ny tontolo iainana mba ahafahantsika miady amin'ny fandotoana ny lalàna amin'ny feny toetrandro ahafahantsika mampirindra ny fiovan'ny toetrandro amin'ny asa famokarana ary ny fanavaozana ny sata ny feny mpianara eto Madagasikara nanome toromarika ny filohan'ny fanavaozana Repoblika ny Madagasikara Colonel Michael Randrianirina teto fa tokony ahenana fanatanteraka ny fanaovana doro tanety sy ny doro ala avelao kelikely aho hanao mikasika ny tontolo iainana zao gnahy ny raha mba ho teneny fohifohy fa mba hahatonga saigna atsika izy ty nangataky tsika teo dabara misy raiky zay koa nangatahany andriamatao député ny manja tsy haiko ino agnarany teo iny be dimaka zay de zao nagnazava andriamatao be ny tanàna teo fa kelikely ho sisa voatondraky satria tototsy ny fasiky tsy zay teo igny andriamatao be ny tanàna de zao gn'anton'io doroatsika ala tapahitsika ala nafa tapahitsika ala io maty hazo tsisy miaro koa tany io latsaky ora io andesiny ora fasiky igny i manototsy rano marina zay sa tsy marina ka ino mbo doroatsika ala nafatsika ala
zao valikely ato a monsieur le ministre za dia iketriko hoe eka marina igny lahy marina igny fa matandrematsika ala io fiaitsika io minday ora io miaro amin'ny tany io koa tsy hanototsy rano na mandeha anareo erany Madagasikara ty fa tototsy tany aby reny rano erany Madagasikara ty hoaia atsika ty na fa tsy misy rano andeha hoaia zay mahatonga anokanan'andro beibe ohatran'izao mikasiky tontolo iaina. Anisany nisongadina nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana, ny andro rahapirenena ho an'ny fahasambihafan'ny zava-manan'aina ary ny andro maneran-tany iadina amin'ny fahangizana sy ny haitany, ny fanolorana fitaovana, ny fizarana mara-pakasitrahana ary ny fifanarahana arak'asa izay maneho fa ny fiarovana ny tontolo iainana dia tanterahana amin'ny alalan'ny asa mivaingana fa tsy kabary fotsiny ihany araka nambaran'ny minisitra hatrany. Mbola hijanona Morondava ao ihany isika naraina fiofanana ny fanamafisana ny fiarovana ny morontsiraka Morondava izay fankalazana izay ka ny OLEP izay tarihin'ny ministera ny tontolo iainana no nanao ny hetsika fanamafisana ny fiarovana ny morontsiraka Morondava. Isabelle Jouda, Celestine, Ivan Maria. Fanamafisana ny fiarovana ny arena voajanahary eny amin'ny ranomasina izay tafiditra amin'ny andro maneran-tany ho an'ny karazan-java-manan'aina dia nanao fampiarana ho fanamafisana ny fialana amin'ny fandrotoana an-dranomasina indrindra fa ny resaka fiparitahan'ny solika ary naraina fampiarana avy hatrany ny avy amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lova injafy teto amin'ny ranomasina Morondava. Izany dia teo ambany fitariany Andriamatoa ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lova injafy ary nampahafantariny ny tanjon'ny ministera. Ny OLEP dia rafitra efa araka ny teny teo fa nisy hatramin'ny 2025 ary mbola mitimiasa mandraky ty ao anatin'izay aby ny fampirizana solika ny ranomasina izay dia tsy maintsy atao foana ny fanomanana ny fanazarantena ankoatran'ny OLEP dia mpiara-miasa aminy ty fotony satria raha ranomasina dia tsy afaka tsara koa ohatra marika nasionalina, gendarmeria, sapeurs-pompiers, CPC ary indrindra ny autorité na ny OMC ty fotony. Tsy asa mora ny ady fampirirana solika ranomasina, tena asa mafy ary tady vola dia mahavita ny ady izany. Ka androany araka ny teny teo fanomanana sady fampahamantarana koa tahakahakina ahoana moa ny atao raha sanatria misy izay. Ny ministera dia miady tanteraka amin'ny fandrosoana sy indrindra miteraka tsy fahasalamana tontolo iainana, rehefa tsy salama ny tontolo iainana mazava ho azy fa tsy salama koa ny zava-manan'aina rehetra dia fantatra miteraka tsy fahasalamana izay. Raha misy fampirizana solika ohatra fotsiny ataontsika eto amin'ny ranomasina Morondava dia tsy maintsy akato ny fanjonona mandritra filaminana izay tranga izay. Toerana folo no iasan'ny OLEP indrindra fa amin'ireo toerana fantatra fa betsaka indrindra fa amin'ireo toerana misy seranan-tsambo. Dia raha ziady amin'ny Madagasikara dia ao ny Diego satria amin'ny grand port aloha eny tsy maintsy misy tao. Diego Antsiranana, Voalara, Toamasina, Sakoaria, Tolagnaro, Topiara, Morondava, Rano ary Rosobe. Mazintanga Madinika. Izay zany ny site folo aloha hatreto. Fa ny faniriana zany ary defi apetraka ny ministera koa ny famelona ny côte rehetrarehetra ny Madagasikara. Nanasana ireo tompon'andraikitra ara-panjakana sy izay manandrify izany sehatra izany izao fampiarana natao teto amin'ny ranomasina Nosy kely Morondava izao.
mivantana tamin'ny vahoaka ny Menabe ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara rehefa tany Morondava ny ainy etaetany izy ireo sy ny olana misy eo amin'ny lafiny sosialy sy ny fampandrosoana rarovelo. Jean-Louis Andry Marson no mitatitra izay. Teto amin'ny salle d'œuvre katolika na Maora noho ny aonan'ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika tamin'ireo solotena sy fikambana isan-karazany tato amin'ny faritry Menabe. Fihaonana mivatana tamin'ny filoha izao ary nametrahany izy ireo ny fanontaniana sy ny etaeta ary ny tsaro fantatra mikasika ny fampandrosoana indrindra amin'ny fiainan'izy ireo ankapobeny. Mahery ny 30 ireo fanontaniana napetraka ka nisy ny raisina an-tsoratra ary nisy ny voavaly teo iny eo. Ny fanontaniany sasany aminareo izay maniry ny resaka io. Tsy nitapahana izy teo na rehefa telopolo. Satria no ohatsy ka atao folo, mamaly aho. Aleo hiresaka izy telopolo ao hiresaka amin'ny folo. Mba ho hita eo aby ny raha marary isika. Fa ilay zany tsy zany tsy ampy fotoanay, dia aleotsika mifanijanoko amin'izay aloha ho valiana izy kelikely. Dia izao, ho antsika rehetra izay manana fangatahana personnel, dossier sy namana misy ekipa koa afaka mandray an'izay rehefa avy eo ireny manao résumé amiko rehefa any Antananarivo hoe ireto ny fangatahana tany Moldava izay olo tsy afaka ny teny teo. Izany tsy sanatria tena hoe Andriamanitra na mpanao magia ka ho vita tsy aho amany an'io. Ilaiko fakahita aminareo zao mba ahafantarako ny atao. Hoe zao tena marary ny faritrato, zao tena marary ny faritrato. Zany mbola miezaka mampitombo ny budget io. Zay mahatonga ny critique mandeha eo rehetra kasika budget todikarin'ny assemblée, todikarin'ny gouvernement ka mbola azavaiko ny andalana eo rehefa avy eo fa raha ny vola ampiasaintsika malagasy dia zay mbola mahatonga antsika miankin-doha io, miankin-doha amin'ny vahiny. Dia mila mampitombotsika noa ny vola zay afatsika malagasy any matana ny fanjakana mba hahafahantsika maname fahafahapo ny fangatana rehetra teo. Dia miankina amin'izay aho ny ankamaroany ny ataontsika hoe folo isan-jato ny fangatana teo dia zay aho. Nandritra izao fotoana izao ihany koa no nanolorana fitaovana avy amin'ny fitondram-patsan-kamy amin'ny alalan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy fandrosoana lovanjafy ary teo ihany koa ny fanolorana fitaovana avy amin'ny ministeran'ny mponina sy firaisan-kiny ho an'ny fikambanam-behivavy sy ireo olona marefo. Tonga marobe nanotrona izao hetsika izao moa ny teo anivon'ny parlementaire, ny membre amin'ny gouvernemanta sy olom-bofidy avy ato amin'ny faritry Menabe. Zay ny makasika niny fa ho an'ny fanatsarana ny fonja amin'ny ankapobeny kosa dia samy anaovana ezaka goavana na ny eo amin'ny asa sahan'ny mpandrarany fonja ao Moramanga na ny fanomanana ireo voafonja mialohan'ny iverenan'izy ireo nivony fiarahamonina. Ny tsisy ny famerena kely ka no tanjona na farafaratsiny ampiena ny tany zay hoy ny tompona ndraikitra manofinaritra Setra Narda Tina Julief. Fanamby lehibe no apetraka ny eo anivon'ny fandrarana ny fonja Moramanga izay mizara roa mazava tsara. Eo ny fanatsarana trano ny asa fampandriana fahalemana fa eo ihany koa ny fitaizana ireo voafonja iomanana izy ireo amin'ny fiverenana eny anivon'ny fiarahamonina. Ny andraikitry ny fandrarana fonja moa zany dia mizara roa miavaka tsara. Misy ny resaka hoe fandriam-pahalemana ny sécurité ary ny asa anankiray goavana dia ilay préparation à la réinsertion sociale, zany hoe fanomanana indray ireo voafonja ireo iverina ny anivon'ny fiarahamonina, zany hoe tezaina zany ireo voafonja ireo ny tena tanjona zany dia pozitivena ilay fotoana izay hijanonana ao anatin'ny fonja mba tsy ho lany andro fotsiny izy hoe misakafo dia ohatran'izay fa ezahana misy zavatra atao foana eo na manao formation fampianarana maro samihafa indrindra mamokatra ihany koa ny voafonja mba hahatonga azy ireo fampianarana hoe raha mba vita zany ny sasiny dia iverina ny amin'ny fiarahamonina izy tsy vesatra ho an'ny ankohonana, tsy vesatra ho amin'ny fianakaviana, tsy vesatra ho amin'ny fiarahamonina fa
afaka mitady vola ary zay zavatra zay dia natao hoe ampihena ny taux de récidive na hoe famerena keloka satria zay foana mahatonga ny famerena keloka ane voafonja le olona dia tsisy atao izy mivoaka vady dia mamery keloka izy dia miverina fa rehefa mipetraka izay fitezana izay a dia mba olom-baovao izy miverina amin'ny fiarahamonina ny asa moa zany be dia be zany zavatra efa ketrehanay eto amin'ny fonja Moramanga amin'izao zay préparation à la réinsertion sociale zay raha tsy teny fotsiny any nisy ny fiara-miasa tamin'ny grec MCA eto Moramanga sy zareo amin'ny teknika nisy ny fampiofanana resaka savony a zany hoe aorianan'izao fetim-pirenena zao dia efa iroso zay amin'ny famokarana sady savony zany hoe isy ny produit ny fonja zany a produit mafonja moa ilazana azy a amokatra savony a vovo-tsavony a savony ranony ary savony vaingana. Naseho an'ireo mpandraharany fonja Moramanga nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena teo iny fa mijoro izy ireo ary vonona amin'ny fanatotosana ny adidy lehibe iantsoroana manoloana ireo andraikitra roa samy hafa ireo. Resaka tsy fandriam-pahalemana kosa hanitrangana fanafiana ny tokantrano iray tao Tomasina ka nahafaty ilay zazavavy kely vao 12 taona tao Mangarano Atsimo ny fa 17 Jona lasa teo vokatry ny tifitra nataon'ireo jolano na avoan'io zazavavy io efa mandray ny andraikitra amin'ny fikarohana izay navandoza ny mpitandro ny filaminana hoy ny lehibe ny filehovana Tomasina sy ny taleparitry ny filaminam-bahoaka ao Tomasina izay tonga nampahery ny fianakaviana Aisa Abas soltenanay ao Tomasina. Niseho ny aliny sabotsy tokony tamin'ny fitora sasany ny loza mahatsiravo natao amin'ny fokotany Mangarivotra Atsimon'ny Stadium parcelle 21/53 teto Tomasina. Jula roa lahy misaron-tava sady nitondra basy no nanafika tokantrano iray ka nandraona ireo tao an-trano mba hamoaka vola. Araka ny vaovao voaray trésorière ny fikambanana iray ny renim-pianakaviana izay tantinina mitaiza ny Soalinina zazavavy 12 taona. Araka ny fanadiadiana natao dia nisy vola 4 ariary izay nokasaina apetraka tao amin'ny Otiv ka io no heverina fa nokendren'ireo Jolay. Tamin'ny larobetaka zany zay nivory dia voangona versement anay dia sekaterina lakamisy dia lakamisy n'igny zany versement tsy lasatry nivory tamin'ny Otiv dia misy madama zay nalaky vola taminà lakamisy andeha terina dia nirafa nifody Otiv dia nagnantso anay maîtresse lay hoe mifody Otiv fa za terina vola dia arlevéon izy naterina taminà takeo vola io dia vola naterina taminà takeo igny dia nomaly nandraigna ndraiky izy nanga taminà takeo izy nagnontany hoe fadila nga ozy vola atsikany ozy koa vola atsika mbola ifa rehefa complet ozy igny any dia ateriko ivola igny fitakeny igny nateriko dia lahaly amin'izay ndraiky tonga amin'izay olo lahy regny toby nandeha nimenasiny tao koa nitondra basy dia amin'ny tombokisy sana zareo niteny avoa vola ngatanjare aminay fa tsy aminay zany teny zay teny tsisy vola dia zareo amin'izay zany zany teny mama ozy koa madi mama amin'izay nivoaka andeha agnantsy olo regny zareo misy olo taty dia niteny olo retake teny amin'izay le raika lahy mitondraka izy andaotsika ivoaka dia nivoaka amin'izay zareo dia antamiake amin'izay raika lahy mitifitra andragno dia zazy efa tambony fandregny voatifitra dia daraboka ambany karany. Nandritry ny fanafiana dia niantso vonjy ireo tao an-trano teo no nitifiran'ireo Jolay basy ka indrisy fa nahavoan'ny Soalinina ny bala namony ainy ilay zazavavy ka niteraka alahelo lalina teo amin'ny fianakaviana sy ny mponina manodidina. Vantany voanaray ny vaovao ny tompon'andraikitra sy ny mpitandro ny filaminana dia nandray ny andraikiny avy hatrany tamin'ny fanombohana ny fikarohana ireo navandoza. Tonga ny tsapa alahelo sy nankahery ny fianakaviana ihany koa ny lehibe ny fileovan'ny Tomasina Andriamanantsoa Philbert Hervé niaraka tamin'ny taleparitry ny filaminam-bahoaka commissaire divisionnaire Rakoto Arjona Faly no amafisy mpitandro ny filaminana fa efa mandeha ny fanadiadiana sy ny fikarohana ireo jolana vandoza ary nampananteny izy ireo fa atao izay rehetra azo atao mba hisamborana ireo Jolay. Raha izay ny tao Tomasina dia mafisina kosa ny fandriam-pahalemana ny be fandriana varatra. Komity mpanatanteraky ny dina 7 sy 200 no indray nahazo fiofanana momba ny fampiarana ny dina malainkalatra tany amin'ny distrikany be fandriana varatra ny arahana tamin'ny fitsarana ambaratonga voalohany avy ao mandry tsara izay tohana avy amin'ny tetikasa lanja tantanin'ny ONG Magnavitro. Everaldo Ernene. Mba ahafahana manamafy hatrany ny traikefan'ireo mambra ny komity ny mpanatanteraka ny dina atao amin'ny faritra Sofia dia nisitraka fiofanana ireo KMD atao anatin'ny distrikany be fandriana varatra izay niarahana tamin'ireo anivo ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Mandritsara nanoana tamin'ny fanatanterana izany ny tetikasa lanja izay tantany ny ONG Magnavitra vatsia ny tahirim-bola ny firenena mikambana ho an'ny fandriam-pahalemana vola tanjona ny ampahomby ny dina ka hitondra ny fandriam-pahalemana maharitra tsinjaregny amin'ny
avy ny toeram-piofanana anankitelo dia ny tao Antsakabary, tao Tsaronenagna dia mamaragna azy ny eto Tsamalao. Misy mpikambagna komity dina misa eo amin'ny 736 zany nahazo sy ny sitraka fiofanana tato amin'ny distrikany Befandriagna Avaratra. Ny tanjona moa zany dia fagnamafisagna fahaiza-manao nireo komity dina reo ary koa fampafantarana reo vahoaka amin'izany resaka fisiany dina malenkalatra zany. Amin'izay zany mba tsy ho tompotragno miono ny rehetra amin'ny fisian'izany dina malenkalatra zany. Magnampy zay koa zany fizaragna ireo boky zay nivokarina ONG Magnavotro ho an'ireo komity dina reo. Tafiditra anatin'ny laharam-pahamehana ho an'ny lehibe ny faritra Sofia izao hetsika izao ho ny tombontsoan'ny vahoaka. Ny fahazoan'ireo traikefa amin'izay fampiofanana zay dia mampihegny avy hatrany ny tsy fandriam-pahalemana ato agnatin'ny faritra Sofia satria ireny dia magnampy ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana satria efa nomegny azy ireny ny fahefagna na raha ny fampiofanana zay nitanterahana tagnatin'ny distrikany Befandriagna zay ka misy vokany be lehibe amin'ny fiadigna amin'ny tsy fandriam-pahalemana aty agnivon'ny faritra izay fampiofanana zay ary ankasitrahana magnomboka moa ny projet lanja izay nitantsoraka izay fagnatanterahana an'izay. Nanamafy hatrany ny préfet d'Antsoy fa ny dinany malenkaratra no hany dina tokana miatra ato anatin'ny faritra Sofia izay fanankatoavy ny fitsarana. Lafiny fahasalamana no anoizantsika ny vaovao raha ny lavitry ny commune maro ao anatin'ny faritra Vatovavy no jerena dia olana goavana mipetraka hatramin'izao ny lafiny famatsiana fanafody izay tena filany be sy ny maro indrindra fa ny zaza amam-behivavy. Nanomboka ny taona 2024 nefa dia nisy ny tetikasa Drôneport izay mitatitra ny fanafody manodidina ny 10 kilao any amin'ireo commune sarodalana any an-toerana ka nisy ny asany tetikasany ao amin'ny distrikany Fanadina sy Nosy Varika Anjaratiana Valérien Soltenanay any Mananjary. Ny faritra Vatovavy izay anisan'ny manana commune midadasika sy sarodalana ao anatin'ny distrika telo mandrafitra ity faritra ity. Ao anatin'ireo commune tena sarodalana ireo dia olana ny fitaterana fanafody amin'ireo ivitoeram-pivarotam-panafody sy any amin'ny tobim-pahasalamana. Nanomboka ny taona 2024 ny nisy ny tetikasa Drôneport izay ao Ranomafana ny foibe misy azy raha ho ato anatin'ny faritra Vatovavy. Ity tetikasa ity izay manatra ireo fanafody any amin'ny commune sarodalana ao anatin'ny distrika Iasana, ny distrikan'ny Fanadina, ny distrikan'ny Kongo ary ny distrikan'ny Nosy Varika no iasan'ny tetikasa aloha hatreto. Zava-dehibe ny fisian'ity tetikasa ity izay manampy amin'ireo filana maika ho an'ireo fanafody ilain'ny commune izay tena sarodalana ato anatin'ny faritra Vatovavy. Ao Ranomafana zany aty amin'ny faritra Vatovavy dia misy ny atao hoe Drôneport. Ny zavatra tena atao amin'io toeran'io dia mandefa fanafody amin'ny alalan'ny drone any amin'ireo commune izay tena lavitra zany ato anatin'ny faritra Vatovavy. Dia androany zany misy fandefasana fanafody atao any amin'ny commune vitsivitsy ao amin'ny distrika Nosy Varika. Raha sanatriny zany ka misy hoe fahalanina fanafody tampoka any dia sarotsarotra ihany ny verina any Nosy Varika ohatra any Nosy Varika toerana na ny Fanadina ohatra ka amin'ny distrika Fanadina ilay izy. Dia izay zany ilana n'ity zavatra ity tena mahavonjy ilay izy zany ho any amin'ny faritra toerana lavitra mba tsy hisy ny fahatapahana fanafody any amin'ireny sesobentsika ireny. Hatreto dia ny fanafody fanabeazanaiza, ny fahasalamana ara-pananana, ny tuberculose, ny fanafody ny tazomoka, ireo no iasany ity tetikasa ity ato anatin'ny distrika telo mandrafitra ny faritra Vatovavy sy ny fitovinahana. Hitarina ato anatin'ny distrika ny Mananjary kosa moa izao tetikasa izao raha ny fangatany tompon'andraikitra ary ao anatin'ny tapabolana dia iasa hitatitra fanafody ato anatin'ny faritra Vatovavy ity drone ity raha ny fanazavana hatrany. Miara-miasa amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ONG pivot ary ny INFPA ihany koa moa ity tetikasa ity. Iverina vetivety ao Tomasina isika taorian'ny favoazana nateraky ny rivodoza gezana hitany Tomasina dia nandefa fanampiana ho an'ireo dokotera miasa tena ny les amis de Madagascar avy any la Frantsa mba hanatevenana ny sahany fitsaboana ny vahoaka amin'ny alalan'ny fampiny fanafody izay ampiasaina Bruno Randrimampiony.
Anisan'ny sedraolana ny sehatry ny fitsaboana miay tena nandritra ny takaitrana velany rivodoza tafiditra amin'ny fanampiana ireo mpialabelo ny Tomasina ary taoriny ny voina netiny izany rivodoza izany ny fanoana ny les amis de Madagascar avy any la Frantsa izay nanolotra fanafody enina fonosana mba ho ampiasainy ireo mpitsabo miasa tena sy ho alefa amin'ny hopitaly miara-miasa amin'ny Amelito mbola ao anatin'ny fotoana tena ilana ny fanampiana toy izao hoy ny Lions Club le Pangalana Dr Magazay Antarso Michel raha nanolotra ny anjara fanafody ho an'ny dokotera ao anatin'ny Amelito nosoloany ny sekretera jeneraly tena ela tena fahasahiranana tokoa ny sehatry ny fitsaboana ny dokotera aty amin'ny sehatra tsy miankina tena anisan'ny vomafy tokoa satria simba daholo ny trano simba daholo ny fitaovana iasana nietsika azy moa zareo zany namana avy andilam-bato satria hitandry zareo ny fahavazana amin'ny aina manjery dia nandefa nydreto efa mahazatra azy moa no mandefa fanampiana ho antsika aty fa tamin'ity indray mitoroka aty zany dia tena nasongadina tokoa hoe fanampiana avy amin'ny namanareo ho an'ny fanohanana amin'le fandalovan'ny cyclone mahery vaika teto amintsika zany ny tena nahatonga n'le etsika hoe ho an'ny dokotera ny Amelito fikambanany dokotera miasa tena dia Tomasina sy ho an'ny ireo dokotera namana miasa amin'ny hopitaly. Akoatra ny fanafody fampiasa andavanandro maro amin'izy ireo no tena fampiasa anivon'ny hopitaly miampy ireo fitaovana entina manampy ny marary amin'ny mety olana amin'ny taolana mila fanohanana tsy hietsika zay no midika fa matotra ny fiara-miasa eo amin'ny les amis de Madagascar sy ireo mpitsabo aty Tomasina. Mbola izay lafo ny fahasalamana izay ihany manampy betsaka ireo zokiolona ao amin'ny distrikany Moramanga eo amin'ny lafo ny fahasalamana ny fandraisana tanana azy ireo isaky ny 3 volana ka ny avy eo anivon'ny folo alindahy malagasy sy ny avy eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka no miara-misalama natanteraka ny fikarakarana rehetra tiana Julief Fasetra Nardaso tenanay any Moramanga. Hatramin'ny sokafan'ny fizaham-pahasalamana amin'ny maimaim-poana eto amin'ny akan'ny fiadana Moramanga natokana ho an'ny zokiolona mihoatra ny 15 taona isaky ny 3 volana voaray an-tanana avokoa ireo karazana aretina mpahazon'ny zokiolona amin'ny ankapobeny afa-tsy ny fandidiana izay tsy raisina eto mihitsy maimaim-poana ihany koa ny fanafody omena azy ireo. Misy ireo spesialista maro izay tonga manatanteraka ny fitsaboana zany dia hita fa afa-pahasaranana izy ireo satria ny aretina matetiky mpahazo ny zokiolona mihitsy no raisina tanana mandritra ny fotoana anaovana zany fizaham-pahasalamana maimaim-poana izany. Anisany ohatra ny fijerenan'ny maso ny aretin'ny vanitaolana ny aretin'ny fosiny lalandra ary anisan'izany koa ny solonify satria anisany isitrahany zareo koa zany zavatra misy aretina ve tsy afaka raisina tanana amin'ny ankapobeny ny fandidiana ihany no tsy ho raisina eto fa ny ankoatrizay dia afaka raisina avokoa. Hatramin'ny nanomboany ny fanafody moa dia ny tony ministeran'ny folo alin-dahy sy ny ministeran'ny fahasalamana dia amin'ny ankapobeny dia ampy foana aloha fanafody fanaizana zany misy ireo fanafody misy artiklena fanafody sasany izay tsy misy izay mbola netanana ny tompony andraikitra isan-tsokajiny amin'izay mba ahafahana mahafeno an'ireo fanafody izay tokony ilaina ireo. Tombony manokana ho an'ny zokiolona ato anatin'ny distrikany Moramanga ny fandraisana tanana ny fahasalaman'izy ireo. Avelantsika eo ny mahakasika an'iny fa andao iresaka fambolena vetivety afapo tamin'ny tohana nomeny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fahafitatena ara-tsakafo ireo mpamboly tao amin'ny Alema Kiba Mangoky Toliara noho ny fahatratrarana ara-potoana ny fandefasana ny rano izay manondraka ny tany azo volena ka nahafahan'izy ireo namokatra efa tonga ao Toliara raha teo ireo fanafody hoentina miady amin'ny Andiambalala ka ahafahan'ireo tantsaha mamboly mandritra ny fitaopam-bolena andian'ny faharoa amin'ny ity taona 2024 ity. Joachin Ambroise Lazafy Sambatra Dieudonné.
Mbari ao amin'ny lemaka Bamangoky no tondraky ny rano ara-potoana ka afaka namokatra avokoa ireo tantsaha no ny ezaky ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy fahavitantenaran-tsakafo ka fomban-drazana lohavony izay natolotra ireo ray aman-dreny ara-panjakana ny prefet ny Toliara sy ny lehibe ny faritra Antsimandrefana mba ho mariky ny fisaorana sy hafaliana no nataon'ny filohan'ny federasiona mitsinjaran'ny rano isaorana Andriamanitra fa tafitana soa ny taom-pambolena voalohany amin'izao raha hanao ny taom-pambolena faharoa anafadrano tsika alohan'izay talata anafaky rano dia famboarana atao entretien mety maharitra voabolana mba ela dia andeha ndraiky ny rano hanomboky ndraiky tampany faharoa koa. Ny fikarakaran'ireo lakan-drano sy fanesorana ireo fasika misakana ny rano hankany amin'ireo tanimbary sy voly maro isan-karazany no tena fahombiazana ka natao mifanindran-dalana amin'izay ny ho fiatrehana ny famonombalala mialoha ny fotoam-pambolena mba hanatanterana ny tandrona napetraky ny fitondram-panjakana raha 3 hektara no voatondraky ny fanamponim-balala tamin'ny taona lasa dia 4 hektara no tratrarina amin'ity taona ity. Amin'izao tsika amin'teny zao tonga eto Toliara ny fanafody tentina 30 000 litres de flux de juron izay entina hiatrehana sahady ny contre saison amin'ny fiarovana ny fambolena. Midika zany fa raha ny taom-pambolena manaraka na contre saison dia efa vonona ny ivitoerana famogorana valala hiatoka izay kijery na valala ise mandritra ny taom-pamonom-balala octobre 2026 katramin'ny juin 2027. Efa miomana amin'ny fiatrehana ny taom-pambolem-bary andiany faharoa amin'ity taona ity mo ireo tantsaha amin'izao fotoana izao raha tsy nisy an'izany tany amin'ny 2 taona lasa izany. Fa nitrangana ny trano tany Fenariva Atsinanana ka tafiakatra 27 tafo ny trano kilafo rehetra ara 430 ny traboina. Ora vitsy taorian'ny famaizana dia nanolotra avonjy ranovaky ho an'ireo traboina ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana ka amin'izao fotoana izao dia efa misy ihany koa ny toerana vonjy maika andraisana ireo traboina ireo. Appel Benjamin. Tafakatra 27 tafo ny trano maika kilafo rehetra. Olombelona 430 no sy mianan-kelofana avy ao amin'ny fianakaviana 450. Efa salama kosa ireo 2 tafiditra hopitaly tepo sy naratra nandritra ny Sakoroko. Io no antotanisa mazava farany vokatry ny ain-trano teto Fenerive-Doany ampasiposy Fenerive-Ville. Tsy nisy ny aina nafoy fa goavana ny fatiantoko. Misy manararotra ihany koa ny fahavoazany hafa hoy ny traboina. Nisy ihany vera amin'ilay sasatsasany izay mivoaka satria tsy voambina intsony ilay izy mamoaka dia lasaka izay vitsivitsy ihany teo satria maro ilay trano may dia samy mamoky ny azo daholo dia izay nanana taolona taolona saika mivana trano dia ireny no nisy nata ny fitaovana réparation ana trano izay dia vehivavy ny azo aminay izay no Efa 10 minitra na afatesan'ny afo dia tonga nitondra fanampiana vonjy-ranovaky ny solombavam-bahoaka Andry Cristalcom. Nahitana vary 12 gony sy koveta ampolony. Ka dia mankahelo anareo zahay. Ka tonga eto moa ny tempo mitondra vonikava mahatratra izay mba atolotra ho antsika izy tia mety mbola ho avy daholo ireo tompona andraikitra sokajiny. Ka dia ataovy tsara zara le izy apetraka amin'ny chef parcelle amin'ilay komite izay natsaganareo aketo itsinjarananjy araka ny tokony ho izy. Izao vola zao hitantsika fa vokatra ny hain-trano ary misaotra ny fokon'olo jiaby nanao miatagnana teo nafana ny maîtriser na ny fehan'ny afo. Raha tsy atsika fokon'olo io tsy voafely afo take ka mitandrema koa zany amin'ny manaraka atsika tsiraikiraiky. Nosokafana natao site d'hébergement ny efitrano 2 ao amin'ny EPP Ambataria. Maro amin'ny rehetra bona no nisafidy mipetraka amin'ny fianakaviana. Ankilany dia sara fantarina ihany fa hatosiky ny fitiavana mahasamy malagasy ny fanampiana rehetra amin'ny tranga toy itony fa sy mbola misy ny vola natokana ny fanjakana hanampiana ny malagasy mahay trano ka samy tompon'andraikitra ny rehetra amin'ny fisorohana ny tranga toy itony.
atao rian'izay famaizana atao feny université izay dia nanapa-kevitra ny tompona andraikitra fa atao maimaimpona avokoa ny fikarakarana ny taratasy ara-panjakana ilain'ny vahoaka Traboina vokatra izay aitrano izay ary nilaza fa iantoka azo ilaina amin'ny fanorenana trano vaovao ny commune any an-toerana mbola appel Benjamin ihany. Ny vahoaka sy ny mpitondra ny famerenana amin'ny lony ny fiainan'ny Traboina maitrano teto Fenerivo Sanganana atao maimaimpona ny fanaovana kopia sy karapanondro ary taratasy fananganana trano vaovao. Nanapa-kevitra ny hanolotra kakazo Boiron sy teza hanaovana trano vaovao ihany koa ny commune hoy ny ben'ny tanàna Mostafa. Anareo zegny tsy ataony ambanin-javatra fa magnano raha tsy mora e. Tonga zao to. Io moa zay ataon'Andriamanitra moa zany mazoa ka miezaka atsika olombelona mba hiatrika, manasitsika miatrika zay. Isorako manokana ny fanjakana raha misy ny resaka karapanondro na kopia na momba ilainan'ny commune zegny atao maimaimpona ary atao faran'izay aingana ny zavatra ilainareo amin'ny commune. Ny construction moa zany ezana tsy ho hisy vola ny construction atao gratuit koa ary eto moa ny ami sy ny commune agnatitra kakazo karesy taiza ho anareo tateniko zay trano zegny injetsika atao vonjomaika mety tsy avita kaletaloha fa vonjomaika mba misy alofa. Mahatsapa ny tompona ndraiky mpanjakana fa mitety fokotany sy commune ny aintrano tato anatin'ny faritra Analanjorofo tato ato ho avy anefa ny hafanana hoaiza ny faritra Analanjorofo hoy ny préfet Henri Jocelyn. Raha ny aintrano misy anatin'ny faritra Analanjorofo zany dia anisany avo be. Dikan'izay zany tsy maintsy misy fandraisana andraikitra mifanaraka amin'izay. Efa natao ihany ny fametrahana ny komite ny afo isaka ny fokotany. Fa amin'izao zany ho avy ny lohataona dia tsy maintsy anao exercice de simulation zany zay satria na ny vavatena na ny tensionnaire-ny vongo na ny ambanivohitra any hitrangana aintrano foana. Ka manoloana an'izay zany ho hisy fandraisana miainga avy any amin'ny fotony. Zany hoe ny vahoaka, ny chef parcelle, ny chef fokotany zay aty amin'ny Belzerse, zay amin'ny Belitanàna dia andray andraikitra mifanandrify amin'izay. Izay le hoe mesure raisina mialoha satria ho avy ny lohataona. Ireny ho fantatry nandritra ny fanolorana fanampiana vary angony sy menaka ary koveta sy dera firakotra ho an'ny Traboina vokatry ny aintrano teto Fenerivo Sanganana ambonivohitra. Atotosa ny andro ny fankalazana ny fety-pirenena teo tany Full Point ny fizarana galona ho an'ireo sampana mpamonjy tao amin'ny commune Mavel mba ho fametrahana azy ireo eo amin'ny sehatra Matianina ka ireo tompona ndraiky mpanjakana tany an-toerana izay notariny lehibe ny distrika noho ny zara izany tany Mavel Full Point. Jean Fabrice Volatine. Hapetraka amin'ny mamatianina azy ireo ekipa ny sampana mpamonjy voina na sapeur pompier eto anivon'ny commune Mavelona Full Point district ny Toamasina faroa mba ho famporosiana azy ireo anao bebe kokoa amin'izany adidy masina izany ny amin'ny famonjeny ny ainperabelona aminy sy ny fananany hoy Tody Andriamaharo lalahy Tina John pentanana ny commune Mavelona Full Point. Manaporofy izany izao fizarana galona ho an'izy ireo 12 mianada nandritra izao fankalazana ny 220 taona nazahoan'ny malagasy fahaleovantena izao ka ireo tompona ndraiky mpanjakana avy ato anivon'ny district ny Toamasina faroa no tarihiny lehibeny Ramatoa Randriana Arson Jessica Nancy no nizara izany teto. Ny ekipan'ny commune izay mijoro ankehitriny aloha dia maomelanja ireo sehatra izay miaro ny vahoaka agnisan'izany ny sapeur pompier izay karakaraigna manokana na amin'ny lafiny formation zany na amin'ny lafiny hoentimanana izany sy ara-pitaovana ary dingana lehibe natao zareo inyany amin'le fisorotana grady satria tsy mbola nisy teto zay ka dia ny dingana izay nataon'izy ireo androany zany dia hitarika traikefa ary hitarika koa ny atao hoe responsabilité amin'ny zareo ary tsy megna amin'ny hafa ny pompier eto Full Point ary ny zavatra ohatra zao zany dia taratry ny fandrosoan'izy ireo ho agny amin'ny tsaratsara kosy agny amin'ny mahamatianina zany. Tsara ny mampafantatra fa sambany amin'ny tantara ny mpiasan'ny sampana mpamonjy voina eto anivon'ny commune Mavelona Full Point no nahazo galona izao hatramin'ny siny ny taona 14.
ho antao amin'ny distrika ny Vangaindrano indray dia miezaka amin'ny fikatsahana fiara-miasa ampandroso ny commune ny tompona andraikitra any an-toerana dabapako 10 no natolotry ny talia général ny ITTI ho famalina ny Antsoavo nataony ben'ny tanàna ny commune Ambonivohitry Vangaindrano fanampiana avy tamin'ireo malala-tanana Menacien Proust. Simba avokoa ny daba-panariam-pako izay nampiasain'ny commune eto Vangaindrano. Misaitra fahasairana noho izany izy ireo amin'ny fitantanana ny fako ka nanao Antsoavo ny solombavam-bahoaka sy ramatoa ben'ny tanàna vadiny ho an'izay mahalala-tanana ka nivaly zanak'ankehitriny. Daba-pako miisa 10 no natolotry ny talia général ny ITT ho famahana izany. Nisy ny fihonana, nisy ny fampiresahana, rehefa mifampiresaka rehefa voalaza foana dia mifankafantatry hoe inona ny afaka hifanampiana satria mifandraisana anjara ny be sy ny maro indrindra fa zanaky Vangaindrano ahafahana miara-mentina hampandrosoana ny distrikta Vangaindrano ny tena laharam-pameana amin'izao. Nisy ny fionanay miaraka amin'ny Madame le Maire fa ahafahany naneo an'izay filazana ny zavatra tsy ampy teto distrikta Vangaindrano zay be zay no afahako nanome. Zava-dehibe amin'ny commune kosa ny fahazahoana izao fanomezana izao. Ataoko angamba fa masikisa ny zavatra ilainy eto anivonay commune urbaine Vangaindrano fahazahoana an'izay dabapako izay ary itondrako fisaorany manokana anazy koa ny namaly etretre namaly tarainy fitondrana anjara biriky amin'ny fampandrosoana commune urbaine ny Vangaindrano efa manalaminy ahay eto anivonay commune urbaine Vangaindrano koa manome fampiasahany amin'izay dabapako izay. Ankoatr'izany dia nanolotra boky izay mirakitra mahakasika ny fifehezantena ihany koa ny talia général ny ITT ho an'ny commune ary efa nizara izany ho an'ny tanora aty an-toerana nandritra ny famelabelarana izay nataony niaraka tamin'ny fikambanana Zama. Ho any amin'ny faritra Matsiatra ambony indray aloha isika tao anatin'ny 5 taona farany dia tanora manodidina ny 70 isa-taona tao Fianarantsoa no efa nisitraka fiofanana teo anivy ny CFT a Don Bosco eny Ankifafa ary efa maro no efa nahita asa ka mankalaza ny 70 taonany izany fitoeram-piofanana izany ankehitriny. Angelo Randrianomanana, Aina Randrianarson. Ao anatin'ny fampianarana mifototra amin'ny fahaiza-manao na ny approche par compétence amin'izao fotoana izao ny fitoeram-pampiofanana Arakasa Don Bosco Ankifafa Fianarantsoa. Mahazo tombony amin'izany ny tanora mpirenireny Andalambe sy ny tanora niala andaharana teo amin'ny classe de 5e no miakatra ary tao anatin'ny 5 taona 70 isanjaton'ny tanora no mahita asa mahavelona avokoa sy mamelo tena. Tao anatin'izay 30 taona zay tsy sasatra ny manatsara ny kalitao ny fanabeazana. Dia taloha nisy ny 50% théorie sy ny pratique. Dia navadika indray izy natao pratique betsaka 70% pratique ary ny théorie 30%. Dia tamin'ny 2022 zay nahazo ny agrément fanjakana dia nivadika indray lasa 30% pratique dia 70% théorie. Dia tamin'ity taona ity zay nangataka ny fanjakana mba hiditra amin'ilay atao hoe approche par compétence ahafahana manao pratique bebe koa. Lasa pratique zany 70% indray dia théorie 30%. Feno 30 taona ankehitriny ny sekoly nanamarika ny fankalazana ny fitokanana pavé na ny lalina rarivato vitan'ny mpianatra. Nisy ny fitsidiana ireo asa tanana vita ary saika orinasa lehibe manerana ny faritra maro. Eto amin'osy no manjifa ny zava-bitan'ireo mpianatra. Tanora voataiza ara-panahy sy ara-batana ara-tsaina manana ny teny filamatra mampiavaka azy eo ambany fiahiny Don Bosco. Hanabe sy ampivelatra ny ankizy ho kristianina vanona ary olom-pirenena mendrika. Pejy ny fanatanjahantena ao ambom-piona n'ireo mpankafy ny taranja basketball indray nietsy amin'ny kianja Ambare Mahamasina satria dia ho tanteraina ny 13 hatramin'ny 17 Jolay izao ilay fifaninanana goavana antsoina hoe Hope Fest 2024 andiany voalohany fifaninanana izay natokana ho an'ireo mpianatra ny université miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana mpikarakara ity hetsika ity kosa ny université n'Ambohidratrimo sy ny IAS Madagasikara fanampanazavana. Hoe tsy tongany izy ivety fotsiny, tsy tongany izy alao fotsiny, fa tongany izy ahita an'ireo
activité sy produit maro samihafa izay misy ao amin'ireo orinasa lehibe eto Antananarivo tahaka ny AS, tahaka ny Action, tahaka ny Rianis, groupe Viseo sy ny groupe Eclosia, ny Solarland sy ny namany. Reny orinasa reny inona ny zavatra ataony zareo any zany zareo afaka manana heritreritra sady hoe zao ny orientation koa sady milalao baskety mifety ao anatin'ny kilalao ohatra ny gaming sy anatin'ny ambiance misy artiste, misy DJ malaza dia samy milalao eny tsika, samy mifety eny tsika. Mais déjà dit à toutes les universités où est limité à 3 licenciés par université. Il y a acceptable pour FIRST 2026 limité à 3 en MP1. Ça y est, à côté de ça, amateur à Alafiny kolotsaina kosa indray no tanteraina tao amin'ny commune Maromandia ny hetsika ara kolotsaina jamana fanokafana varavarana izay ambom-pionan'ireo vahoaka maro niarana tamin'ireo mpanjaka zafim-bolamena be mazava tao amin'ny douane tsy mizotro Everaldo Herniaina. Isan'ny manome lanja sy mametraka ho sotoavana ireo kolotsaina nanany faritra Sofia. Anatin'izany ny teto Maromandia distrika ny Analalava izay nanatanterahana ny jama fomba nazana mpanjakabe zafim-bolambena be mazava natao teto amin'ny douane be tsy mizotro ka nisy araka izany ny fagnabiafana varavarana izay natomboka tamin'ny fanaovana lamalama. Fagnabiafana varavarana satria raha misy mahafagnabiafana varavarana zegny misy ny famodiana. Izy regny famodiana zay nakatahana lalana tamin'ny Zagnahary miasa tamin'ny firazana ka niany andro voahisiko ny fokon'olony jiaby hoe fa hagnabiana ilay varavarana. Zegny antony idirana ato agnatiny tsy raha navy midrinidriky fotato fa mbala nilaza tamin'ny Zagnahary miasa nilaza tamin'ny firazanana amin'ny alalany lamalama tamin'ny antony zay. Fa rehefa tafiditra ato zegny hagnano lambatagna eto am-pandamahana eto migandy jiaby ny fokon'olony jiaby. Tamin'ny famodiana misy ny zavatra nifadiana ka izy regny zao io afaka ny fady regny tahaka hoe tsakafary fangalana magnangy fifindrana tanàna famoregna an-tragno maro karazany be izy io nifadiana ka izy regny zao io afaka. Tafiditra anatin'ny politika pampandroana apetraky ny lehiben'ny faritra Sofia ny fampiroboroboana sy fameloma maso an-trano ny kolotsaina izay fototra ny avena. Ny olombelogno no ampandrosoana ary olombelogno afaka mandroso dia ny olombelogno mahay fototra ny aviany ary olombelogno mahay fototra ny aviany dia manana ny kolotsaina. Anisan'izany tsika eto Maromandia ny antoy mandala ny kolotsaina eto mampandroso mitoka amin'ny tendany eto Maromandia mbola misy alafany. Alotsika iverigna andoharano karakory iverigna andoharano dia mandeha mamantatra aiza le tany mitira zay le kolotsaina zay. Ny lohevitra moa tamin'ity taona ity dia ny hoe fanamafisana ny fiarahamiasa amin'ny fitondram-panjakana tonga nanotrona sy nanome voninahitra izao hetsika izao no sady ny solitena ny ministera ny taleparitra ny serasera sy ny kolotsaina atao amin'ny faritra Sofia andriamatoa Raharison Mikandre sy ireo olo anakajamalo niaraka avy amin'ireo mpiara-monantoka anevo ny tontolo iainana any an-toerana. Pikabary efatra amby-roapolo mianadahavy amin'ny fikambanana Vozomi no notoloran'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina Mariboninahitry ny kanto sy ny soratra ary ny kolotsaina tao amin'ny Avirianosy ny farany herinandro lasa teo haisy ihany koa ny Tsangambato ho fanamariana ny faharoapolo taona ny joroany fikambanana Claudia Jarstine. Sibikeo ny menganatsena izay tompo no avy manarina raha zaza nitomanandanolana Desire Mandreno tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny faharoapolo taona ny joroany ny fikambanana Pikabary Vozomi izao hetsika izao ka ny enina amin'ireo no nahazo ny Mariboninahitra commandeur ny sivy officier ary ny sivy ambiny kosa chevalier. Tsy mafy zany manandanja teo aminay satria ohatrany hoe zay tao rinany enina amby roapolo joroa ny kondoa zay teninenana eto dia aotritsika nangana fikambanana kolotsaina malagasy dia 5 oktobra izay no nanangana ny birao dia amin'ny 5 oktobra izay misy boky anankiray avoaka zany fanamariana an'ilay faharoapolo taona dia ny fitsoroa rivo zahay 20 aogositra no nahazo fitaratasy fijoroana ara-panjakana dia amin'izay indray no amarana anazy zany dia ametrahana Tsangambato amin'ny teran'ireta eny amin'ny internasional voalohany izay isorana commune Pikatafika no mamela lalana izay dia ny anankiray eny
fasy zany a izay mbola natahana ny commune Mijanaka ny azona lalana mba netakan'izay a tsangamaty ny be izay tena tsangamaty toy petsakena moron'lalana eny a izay ny jirofikambanana izay tamin'ny fotoana io ihany koa no namoahana ireo mpianatra pikabary miisa 450 mianadahy nambaran'ny talen'ny kabinetra ny ministera izay nisolo tena ny ministra fa mariky ny famporisihana sy fankasitrahan'ny fitondram-panjakana ny ezaka vitan'izy ireo teo amin'ny fanandratana ny kolotsaina malagasy no anton'izao. Tompo klasy tompo vavy tapitra ny oran'ny fampahalalam-baovao tamin'izao atoandro izao ankasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra niara-ny salata amin'ny fanatotosana ny fampahalalam-baovao hamanome fotoananao amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.